Fantatranareo ve anisany poizina lehibe ny fampiasana ireto teny ireto ary anisany tena fandementsaina lehibe indrindra. Fa mialohany hidirantsika amin'izay resaka izay re tompoko vavy sy tompoko lahy dia efa fantatranareo ny zavatra izay fanentanako anareo ny mba hiabone ny chaîne antsika Nouveauté Gasy ary ny hanisy like ny video. Zay ary ny hoe la tsy ataontsika lava ny resaka andeha ary hidirantsika ny resaka izay tena hiresantsika amin'ny masinandro nakia. Anisany fandementsaina lehibe indrindra ho an'izay te hanambaka ny fampiasana ireto teny ireto ary anisany fitaovam-piadina lehibe indrindra ho an'izay olona tsy te voakitikitika ny tombotsoa ka lasa mampiasa ireto teny ireto mba ho fiarovan-tenany. Ho an'izay tsy mahafantatra moa dia mieritreritra hoe amin'ny rariny sy amin'ny hitsiny ny fampiasan'olona ireto teny ireto nefa zavatra tsotra kely ny tian'olona mampiasa azy hatongavana tsy misy afa-tsy ny fandementsaina ary ny fiarovana ny tombotsoany manokana. Ny voalohany amin'izany moa dia ny fomba fiteny hoe adala sy ny teny hoe misaina. Ampiasain'izy ireo araka izay akantony io fomba fiteny io ary ampiasain'izy ireo araka ny fahaizan'izy ireo azy mba ho entina andementsaina ny olona anankiray izay tsy mitovy ny foto-kevitra amin'izy ireo ary izay olona tia miady ny tsirariny nefa mikitikitika ny tombotsoan'olona eo anatrehany. Haka ohatra isika mba hampazava bebe kokoa ny zavatra tiako tenenina. Ohatra fotsiny eo amin'ny fiarahamonina na eo amin'ny resaka ady hevitra na eo amin'ny tombotsoa iombonana dia raha misy olona anankiray mijoro amin'ny fahamarinana ary raha misy olona anankiray mihizingizina amin'ny heviny izay hita sy tsapa fa marina nefa mikitikitika ny tombotsoan'olombitsy dia avy hatrany ireo olombitsy ireo maka ireo teny ireo ampiasaina ho fitaovam-piadina izay andementsaina ny olona izay mihizingizina amin'ny heviny ary indrindra ampiasaina ireo teny ireo mba hakana ny manodidina eo hamely ilay olona mijoro amin'ny fahamarinana sy ny hevitra marina. Aka ohatra foana isika mba hampazava bebe kokoa ny zavatra izay tiako ampita. Raha vantany vao misy olona mizingizina amin'ny heviny nefa tsapan'izy ireo fa marina sy rariny ary hitsiny dia miteny izy ireo hoe ianao ve lasa dala ary tsarovy fa tsy ianao rery no misy saina nandalo teto fa tsy nampiova ninona. Ianao rery ve no tena misy saina, izahay rehetra manodidina eto zany dia adala avokoa aminao. Ny zavatra toy izany no entin'izy ireo handemena ny saina indrindra ny olona miady amin'ny tsirariny ka mikitikitika ny tombotsoan'izy ireo dia ampiasain'izy ireo avy hatrany io fomba fiteny io mba handemena ny sain'olona ary indrindra ho kivy izy hijoro amin'ny fahamarinana sy ny hitsiny. Ary tsarovo nefa fa tena mandehatra io fomba fiteny io ary tena mandehatra io fandementsaina io ka raha tena tsy mandinika tsara ny manodidina eo dia mandiso ilay olona mizingizina amin'ny heviny ary mihevitra izy fa mahery loha ka mahita biby alohan'ny volana. Ka eo ianao tafitoraka voninkazo ho an'ireo olon-dehibe taloha ary mipoatsatroka ho an'ireo olona taloha izay tompony fahendrena fa tsy diso ane ny fomba fitenin'izy ireo hoe ny marina mitavozavoza ane ka tsy maharesy ny lainga tsara lahatra. Marina izany. Ny soa ane dia somary sarotsarotra fanaovana ary somary sarotsarotra tanterahany fa ny ratsy kosa dia tsy tery lalana ary ny olo marina indraindray dia matetika maty maritiora foana. Ny teny faharoa izay anisan'ny tena matanjaka sy mandaitra amin'ny fandementsaina ihany koa ny teny hoe ny zavatra rehefa tsy hay dia aza tao. Io dia anisan'ny fitaovana iray lehibe mba hahatonga olona hijanona ao anatin'ny abadona ary tsy hanakatra ny fahaizana sy ny fahalalana. Ampiasaina io teny io mba hahatonga olona hiaina ao anatin'ny tebiteby ka tsy hiala ao anatin'ny tahotra. Nefa ny zavatra tsy mitovy ane, tsy mitovy ny manao sy ny mamantatra ary tsy mitovy ny manao sy ny miresaka, tsy mitovy ny manao sy ny manara-maso mba ahafantatra sy hahay ny zava-misy mandalo. Jereo ange, misy zavatra tantarako anareo ary misy zavatra ampahafantariko anareo. Zavatra hitako tia efa 10 taona lasa izay, nisy vaviantitra anankiray tany amin'ny faritra Sofia ary manana tany be dia be izy ary tany izay ananany io dia ananany taratasy mazava. Fa kanefa nisy olona anankiray izay miseho azy ho mahay olona ary izay miseho azy ho mahafantatra olona dia niady tany tamin'io vaviantitra io. Akory anefa ny fahagagako dia tsy navela ny teny ilay vaviantitra ka nangina tao anatin'ny rariny ary nangina tao anatin'ny hitsiny. Nangoraka ny foko, nalahelo aho
ka nanatona ary nanontany tamin'ireo olona izay niady taminy hoe inona ny zava-misy, inona ny olana, inona ny fahadisoana ilay vavy antitra, ka namaly ireo olona teo sy ireo olona nanatrika teo dia nanao hoe izahay re tsy adala ary tsy ianao ny tena misy saina ka hampianatra anay amin'ny zavatra izay ataonay. Ny zavatra tsy hain'izy ireo kosa io vavy antitra io dia namako ankaiky ary havako ary izaho dia notezainy io vavy antitra io, fa izaho kosa tsy namaly rehefa izany ny valitenin'izy ireo, niala moramora aho ary napetrako tao an-tsaiko hoe hianatra aho ary indray andro any raha mandeha amin'ny rariny sy hitsiny ary indrindraindrindra manana ny fahamarinana aho dia tsy misy haharinganahy na iza na iza. Nihodina tokoa ny ora ary nikisaka ny fotoana talanjona ankehitriny fa tena mbola misy mampiasa ireo fitaovam-piadiana mahery vaika mba handeha miantsaina ireo, ka hoy aho hoe ry tanora malagasy namako, mianara foana mba hahay, mianara mba ho tafita, fa raha isika mahay dia tsy misy afaka hanambaka isika ary tsy anjakany ireo mpisetrasetra. Nul censé ignorer la loi, ni mot sans suture ignorer les game. Tsy misy lalàna mandrara hoe tsy azo atao ny mianatra ary mampigadra ny mitrandraka ny fahalalàna, fa mianara foana hoy aho fa tena ny fiainana eto ambonin'ny tany dia ady ary tsy vita mora, izay miady ary izay mahay miady no mpandresy. Ny omaly dia iarahantsika malala fa nandeha tokoa ny fampelezan-kevitra satria hiroso amin'ny fifidianana, ka nisy bandy anankiray mbaliana ary feno fitiavan-tanindrazana ka nanontany ny manodidina azy hoe iza nihinareo sode mba mitovy amin'ny safidiko ary inona ny atiavanareo azy, inona kosa ny tsy atiavanareo ny sasany. Namaly azy moa ny manodidina azy nanao hoe ny politika re toboko dia tsy hainy izay tsy mahay azy ary aza miasa saina amin'izany fa tsy hampiditra loka anaty volaninay raha izany politika ary nizaniza holaneo dia tsy hampiditra vola anatin'ny compte bancaire-nay, hoy valiteny ireo zay nametrahany fanontaniana. Ny zavatra tsy hain'izy ireo anefa dia ny vahoaka no mifidy ary tsy maintsy mifidy ny tsirairay mba hahatonga olona anankiray hipetraka eo amin'ny toerana filoham-pirenena, nalahelo ary gaga sy talanjona ilay bandy nanontany hoe zany tokoa ve ny valinteny. Ho faranako moa ny video izay ataoko fa omeko hafatrafatra kely fotsiny ianareo, ho any ianareo zay nianatra ary ho any ianareo zay mahatsapa fa tamim-pahaizana, ny anaranareo dia mba ho tafita ary ny anaranareo dia mba hanarina fa tsy nianatra mba hamotika ary tsy nianatra mba hanambaka. Nohony zany dia tsara foana ny mifanoro lalana satria isika rehetra dia malagasy ary ny tanindrazantsika dia iombonantsika. Fa ho anareo izay tsy nianatra kosa ary ho anareo zay mahatsapa fa tsy manam-pahaizana dia mianara foana ary ny fianarana dia fiainana, aza mba mirehareha amin'ny abadona izany fa isika rehetra dia tsy afa-misaraka toy ny soroka miara-milanja ary ny tongotra miara-mamindra. Zay koa moa ny amin'iny koa raha diso aho aza ny tenako noarina fa ny teniko noario, apetraka tsika ake moa ny resaka mikasika izay re toboko vavy sy toboko lahy koa dia ankasitrahana ianareo.